miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Izay hira rentsika izay dia hira fanevany pejy marika 1615. Ny marika 1615 dia sedra iray itoriana filazantsara araka ny baikon Jesosy manao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny taona 2024 i pasteur Tahina Randro Fenosoa no nanomboka nizara vidéo tamin'ny izy mivady, no nanomboka nizara vidéo tamin'izany ka fijoroana vavolombelona no nataony ny volana Aogositra 2024 izay vao nanao fampianarana ka hatramin'ny androany dia vidéo maherin'ny 400 no efa nivoazara tao amin'ny Facebook ary koa tao amin'ny YouTube. Ankehitriny dia mahatratra 134,000 ny olona manaraka fampianarany ao amin'ny Facebook. Taty aoriana dia nisy olona maro sy lahatra ka nanampy azy izarana filazantsara ny olombelona rehetra. Misy maromaro manerina izao tontolo izao mandika ny vidéo amin'ny teny frantsay sy amin'ny anglisy. Misy ekipa 20 eo zahay amin'izao ka misy ny mandika ny teny malagasy, misy ny mitsara ny teny malagasy, misy ny mandika ho teny frantsay, misy ny mitsara ny teny frantsay, toy izany koa ny teny anglisy. Misy koa ireo manao sous-titre. Misy ihany koa ny ekipa ny mpitondram-bavaka. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ireo mpanohana izay tonga marobe eto ankehitriny. Ny hitatra ny asa taty aoriana dia misy koa ny fizarana baiboly, ny fandaharana ho an'ny ankizy miaraka amin'ny zoky Davida, ny fijoroana ho vavolombelona, ny teny mpahindrena, ny fandikana ny vidéo ho amin'ny dikatanana ho an'ireo olona marenina. Misy koa ireo paster hafa izay manampy amin'ny fizarana fampianarana. Tany aloha dia nisy fanampiana ireo tanora mitady vady ary nisy mihitsy ny vady vokatr'izany. Tetikasa ihany koa nisy koa ny fanampiana ireo mitady asa, ny fanampiana ireo niara-ny Covid sy ny sisa. Asan'Andriamanitra daholo moa izany ary izy no miamboninahitra. Ankehitriny efa taona teoriana dia efa manana studio any Madagasikara ny pejy marika 1615 izay ao Ambondrona ary misy mpiasa matianina 2 miasa ao amin'ny lafiny teknika sy amin'ny fandraharahana. Nanomboka tamin'ny herintaona dia misy ireo olona izay nianatra soratra masina isan-kerinandro miaraka amin'ny pasteur Tahina. Misy 200 izy ireo tamin'ny taona lasa, misy maromaro izy ireo tonga eto ka angatahana hitsangana eny an-toerana eny. Ireo mianatra ny tesotra masina en ligne moa izany. Misaotra tompoko afaka mipetraka nareo. I pasteur Tahina dia manambady Andramatoa Sophie Ranay Voarisoa ary mananjanaka roa rahavavy dia i Elda sy Ana. Izay hitantsika ao amin'ny sary. Ao hoe sary. Mpitandrina izy. Nivoaka tao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina tao Ambatonakanga tamin'ny taona 2013 ary efa nitondra fiangonana tany ambanivohitra Marovaitany nandritra ny 9 taona. Efa nianatra ny toriteny tany Amerika tamin'ny taona 2014, nianatra leadership tany Amerika koa tamin'ny taona 2017. Efa nianatra ecumenisme tany Suisse ny taona 2012 ary nahazo master en théologie tany Allemagne tamin'ny taona 2012. Ankehitriny moa doctorant en Allemagne izy ary ao université any Bonn izay mipetraka any Wittenberg. Ankehitriny tonga eto amintsika izy izara ny tenin'Andriamanitra mivantana amintsika eto France koa. Andeha raisitsika mitehaka pasteur Tahina Randro Fenosoa. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tonga eto amin'ity toerana ity faly miaona mivantana amintsika izay mpanaraka ny pejy marika 1615 eo ihany koa isika izay tao amin'ny sekolin'ny mpamafy tonga eto amin'ity an'ity andeha ometsika an'Andriamanitra mivoninahitra dia tehaka ho an'Andriamanitra isika.
zay resy lahatra hoe tena tsara andriamanitra dia atsangano ny tanananao koroa mihitsy dia andao ana toetehakitsika ho an'andriamanitra dia andriamanitra ny fahatsarana andriamanitra ny fahasoavana déception zay ry avana no lohatenyty fampianarana voalohany a zay hoe tokolo amintsika ity inona moa zany déception zany fahatsapahana any anaty any izay ny malagasy dia tena nahaina ny tikazy mihitsy osy manao hoe fahadisom-panantenana zany hoe ny zavatra nantenainao dia diso tsy tratry ny fanantenanao iny dia rehefa tsy tratra le fanantenana dia diso fanantenana ianao zany zay ny dikany ary zavatra normal io a ohatra tsotra fotsiny zany zao hoe nieritreritra ianao tany an-trano tany hoe zany paster tahiny zany angambany zao a tanora kely mihitsy kinanjo ay fotsy volo be toko aona moa tsy fidinao anany fotsy volo fa dia déçu anao zany aloha zavatra normal le izy misy any ny filozofia sasany milaza hoe aza mba manantenatena zavatra zany raha tsy teo diso fanantenana tsy tadidiko izay na épicurien na inona no milaza am'izay tsy tokony anantena ony ahoana moa tsy anananao fanantenana rehefa tsy misy ny fanantenana dia tsisy antom-pisina ntsony raha mianatra aloha zany efa tsisy fanantenana hoe azo asako inaranao tsisy antom-pisina ary zany mahatonga an'olona raha fa tsisy fanantenana intsony ny olona dia aloha ny mamono tena le déception dia zavatra normal le izy na Jesosy Kristy araba nisy fotoana mba déçu ihany izy fantatsika tsara fa nandeha tamina toerana anankiray izy a dia teo amin'ny toeran'io a nisy aviavy hitany avy lavitra dia nambarany baiboly hoe nanantena hita votao izy fa rehefa tonga teo am-pototry ny aviavy tao izy a tsy nahita raha inona na inona izy azo lazaina hoe diso fanantenana izy tsy fahotana mihitsy zany le diso fanantenana fa misy karazany roa le izy misy le fahadisom-panantenana izay tsy maninona
normal lamina tsara le izy voalevinao tsara zany le izy fa misy le fahadisompanantenana anankiray zay tsy voalevinao ary io ny tena ho resantsika eto androany ohatra fotsiny zao hoe nanao sira toka ianao nasinao nanao sira zany le zanakao a dia ianao nefa mba tena sahirana mihitsy ny vidin'le eny lafo be mihitsy le ena vidinao kinanjo be sira be le izy dia diso fanantenany ianao toy zao anao manjely izy fa inona ary ty nataonareo ty loka tena nitsambana na tena mba hoe naka plasy mihitsy ahinana an'le izy a be sira be tsy azo aniny ty dia avao dia sava mitoy ihany ny fiainana tsisy problème mihitsy a levinao miala le izy tsy misy fiantraikany mihitsy le déception na dia misy azy fa misy déception anankiray mitovy amin'io sira ataoko io ihany dia nisy be sira be naloka tosy le ray aman-dreny ozy le renim-pianakaviana hoe manomboka masinandro an'io a za am'izay tsy maintsy manao siran-toka atao trano ato dia isaky ny anisy siran-toka dia tsy maintsy atsona foana mama anisy sira am'izay vokatra le fahadisom-panantenana zany a dia lasa tsy nanana confiance tamin'le zanantsony le ray aman-dreniny dia nanomboka teo dia izy foana am'izay dia misahirana mihitsy izy na dia ariana anay dia tsy maintsy izy no manisy sirana io fa tsy omen'le zanany mihitsiny zany hoe tsy avela manisy sira mihitsy le zanany da zakaka koa anao raha tsy asiany olona sirana mihitsy le zanakao io déception io zavana dia varavarana io eo amin'ny fiainantsika tsy ararotin'ny devoly idirany tantarao tsara tantara ny kaina sabena ikaina ane mba nisolokotra mihitsy tamin'le karoty sy ove asa zay loloavana azy tao na sobikana inony aizy ty ny ataoko fanatitra karoty sy ovy koa ve moa atao fanatitra le fanatitra tiako tena tena hoe dorany dia ngamba ny mba nidoradorany teo ihany le karoty sy ovy fa tsy nisy fofona mihitsy dia nandeha le anankiray mitondra koa tonga dia niakatra le masikita be le fofona masikita be toy izandriamanitra hoe ty tena mety amiko dia efa tadidiny jesosy kristy sady moa le izy raha ny tena maro dia tratra déception kaina asa raha vatanao fa tratra ny déception kaina ary le déception tsy levina mihitsy ny azy tonga dia le déception mitondra anazy tamin'le manjetoka be dia hitan'andriamanitra fa nanino ny kaina ary to tezitezitra sy milongilongy zandriamanitra raha tsara toetra anao tsy tokony anao ohatran'io a mamitsaka eo ambaravaranao ny ratsy ozy izy mamitsaka ny ratsy zany hoe le fahadisom-panantenana iny a ary anatiny devoly iny dia mamitsaka izy dia mitianaka zavatra be deabe eo amin'ny fiainanao ohatra zao raha déception am'resaka finamanana zao nanana namana ianao dia le namanao tena natokisanao mihitsy namadika anao izy dia nanomboka teo ianao a dia ohatrany hoe tsy misokatra amin'olona ntsony manity varavarana mihitsy amin'izany resaka hoe fifandraisany zany raha ohatra anao ka mandeha any an-dalana eny aty ampitan-dranomasina aty frantsa dia nisy gasy hitanao manao ahoana ianao dia tika ianao dia niavina vonany dia déçu ianao a toy izanao hoe manomboka masandrandroany tsy miarahaba gasy tsony a efa déception tsy leviny zany a na koa ny tena be deabe dia le déception amoureuse fahadisom-panantenana fitiavana samba nanantena mihitsy hoe ino mbavadiko ay lasa nanambady olo-kafa izy lasa mivazaha izy dia nanomboka teo dia ozy izy anao manao hoe zaraka tsy anambady tsony a misy olona mamoka miteny izany am'izay za tsy matoky lehilahy tsony ary raha ohatra ka olona miaraka aminy nandisy fanantenana azy angamba mety hoe mijangajangana mitaka azy ny olona miaraka taminy a dia misy lasa paranao mihitsy lasa matahotra izy manomboka eo izy dia lasa sahirana mandeha izy rehefa resanao dia efa nifamela efa vita daholo ny rehetrarehetra tamin'le olona miaraka aminy a fa tsy levina le izy
dia lasa ohatrany hoe raha vao manomboka mikitika telefona azy dia mba izy iny fa izy indray miantso anazy teo iny fa ahoana indray iny lasa natahotahotra zany hoe nisy traumatisme mihitsy zany a tao anatinao vokatra izay le fahadisom-panantenana zay. Raha resaka fianarana zany zao na diso fanantenana anao ozany hoe nanao an'ity filière ity a dia tsy nety mihitsy ilay izy dia tsy vita ilay izy. Teo moa nisy fitantarana maromaro any hoe paster tahina nanao mazao nanao zao fa za mba manana zavatra ratsiratsy maromaro any ohatra anankiray fotsiny inefatra na lala CEP vao afaka zany hoe mba domadoma ihany koa aloha zany tany ambanimbanimbany fa ny olana dia zao lasa tsy manana fatokisa-tena mihitsy rehefa manala fanadinana fa matahotra be satria hoe na mahay arany a mety tsy ho afaka foana. Efa impact amin'le déception zany. Raha déception anatina groupe ohatra ao anatina fiangonana nandiso fanantenana anao le paster tsy napoziko ty paster ty nanao an'izao zavatra zao tozy ny devolo mamitsaka aza mivavaka tsao zao mihitsy ny tana aza mitanana miala amin'ny fiangonana mipetrany mihitsy alao ohatrany no mivavaka tsara velatsy daholo reo ararotiny ny fahadisom-panantenananao iny a mba hatonga lesaka pensée négative be deabe any anatin'ny sainao any am'izay rehefa avy eo dia manomboka memana ratsy am'izay ianao. Ary misy aza manana déception amin'Andriamanitra misy amintsika hoe tsy faly amin'Andriamanitra e déçutsika amin'ny fomba fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Sao vy Andriamanitra nitondranao ny fiainako ohatrany tsy mety amiko tsy tiako ny lalana hitondranao ahy sao ve ny anjara natolotrao ahy dia rehefa tratra an'izay ianao a dia manomboka mangatsitsika amin'izay manomboka tsy mazotsy vavaka ntsony amin'izay satria mety nangataka valimbavaka ianao dia tsy nahazo dia iny tsy nahazaonao valimbavaka iny dia efa miteraka déception iny fa miteny aminao azay iny dia efa miteraka déception iny ary lasa mahatonga antsika lasa hoe lasa tsy mahatoky an'Andriamanitra ntsony. Andriamanitra io hoe tsy mamaly vavaka akory ianao ara tamina viliny jerereraka teo ianao efa ilefadianina mihitsy inona koa rao valimbavaka azonao teo ndraindray koa ny tenantsika ihany dia mahadesio antsika hoe ny tenako zany ve dia tsy vitako zany ve dia tsy haiko dia lasa manana complexe d'infériorité tsika any am-piasana any a misy déception be deabe any ity asy ty mihitsy mba ny andretiko nefa rehefa tonga tao amin'le asy anao a kitrakitra be mihitsy nanaovan'le mpampiasa anao na le collègue miara-miasa aminao na le olona miaraka aminao misy déception be deabe ohatr' zany ny fiainantsika dia lasa tsy misy joie de vivre ntsony anao am-piasana tsy mamokatra intsony anao amin'ny asa satria olona diso fanantenana ianao be deabe koa ny diso fanantenana amin'ny vadiny ty vady ty dia nangatahako tamin'Andriamanitra ary dia vita mihitsy ny rahanefa nefana lasa ohatra mivadika Halloween be le vadiko ny anay isan'andro san'andro atao Halloween foana orera foana ato ny fiainana malahelo miresaka an'izany satria vao tamin'ny herinandro ambony vao tamin'ny ity volana ity a no nisy olona nangataka torohevitra tamiko dia niteny izy hoe inona ny tokony ataoko izy izy fa varitona ny vadiny zahay tsy mbola mikasika ny vadiko na indray mandeha ary nefa vita mariazy tany am-piangonana zay ozy izy a vita soratra zay na indray mandeha ary dia nanomboka nandefa resaka fanondrony izy hoe tsy maninona ve pastera raha manao sipa satria ozy a samy ilan'izany tanareo manomboka miditra amin'izay ny hevitra isan-karazany rehefa tratra an'le déception ianao mafy zany a tsisy motivation ntsony lasa kisitsintsitiny efa déception daholo zany hoe ny vadiko tia indray dia nanao an'izao dia izao dia iny dia tsy levinao le izy nefa miarako ihany nareo dia maratra ianao
mety ndray aman-dreny koa ny mahadiso anao. Ndray mandeha zao dia nisy tovavy 5e année en médecine izy, maty ny dadany. Za tsy anatra tsony atsanoko any ty fa tsisy ny papa hijery ana amin'ny graduation dia tsy hitako tsony zay levako natao hoe fianarana. Efa asany devolo zany, devolo mampiteny anao an'izany. Miala amin'ny fiangonana, mindana misaraka, ialao zao. Zay le mahatonga miteny hoe varavarana io. Idirany karazany zavatra ratsy rehetra ao amin'ny fiainantsika. Fa ny tena ngeza indrindra, zay tena mpandiso fanantenanantsika dia ny devoly. Azany mihitsy ny anarany, deceiver, mpamitaka, mpandiso fanantenana. Nanomboka atao amin'ny sahidena dia efa niteny izy tamin'ny Eva hoe io zavatra nareo raha mihinana an'io zany nareo tsy misy an'izany mantsana, lasa mahiratra be mihitsy ny masonareo mivady. Tena mahita nareo mitovy amin'Andriamanitra nareo. Hita koa ny Eva fa niazakazaka ny ananana izy. Avy eo eny an-trano hitany efa fahadisom-panantenana zany. Miteny amintsika fa ny ota rehetra rehetra dia miteraka fahadisom-panantenana daholo. Satria le ota dia ohatrany hoe tsara, nefa rehefa miditra ao anao ratsy mivokatra teraka le izy, dia mandisy fanantenana le izy. Ary tsy vitany hoe mandisy fanantenana fotsiny fa varavarana idiran'ny devoly amin'izay iny rehefa avy eo anagejananao amina karazana addiction isan-karazany. Efa fahadisom-panantenana daholo mahatonga an'ireny hoe lasa voafatotra le olona avy eo. Voafatotry ny karazany zavatra isan-karazany izy, na ny fijangatsangana io, na ny filokana io, na ny resaka fisotroana sy ny fidorohana samihafa io. Zany mihitsy natonga nilantsika amin'ny fihinana FFPM hoe mamitaka mihitsy ozy izy zao tontolo zao. Mamitaka ny mamy dia mangidy izay tena sotsy ao. Feno fitaka ty tany ty ry havana, asa aloha na mba mahatsapa an'izany. Ny manodidina, ny fiarahamonina, na ny fahadiananao aty ampitan-dranomasina aza, ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy e. Ny politika ny zao tontolo zao, ny politika ny Madagasikara, ny fianakaviana iny. Be dia be ny fahadisom-panantenana ao fiainantsika io. Toy izay aminao ny naty ry pastera dia mitambatra daholo ny aty tena déception fao be mihitsy ny ato amiko ato raha izany resaka izany. Fa ny vatiko aloha ny tena premier. Avy eo ny asako, ny zanako ohatra ny tena mandreraka be, tsako ny voafatotro ohatrao, tena ozany hoe tena déception ohaty dimension mihitsy angamba zany ana zany. Tsy haiko izay anarana hitonganao azy, fa misy ohatr'izany mihitsy ao dia soratra masinao apakoka toko fahatelo andiny fafito ambin'ny folo. Na dia tsy mamotsina zany aviavy, tsy misy voany ny voaloboka, mandisy fanantenana ny olive, tsy mahavokatra hoanina ny sa, finoana ny ondry any ambala, tsisy ombontsony ao ampahatra. Zany ilay karazana zavatra samihafa izay mitohitohy mampisy déception. Dia nefa zaho ozy izy mbola hifady amin'Andriamanitra ny famonjena ihany. Androana dia te-hitarika antsika amin'izay loha hevitra izay. Inona ny vahaolana, inona ny tokony atao raha ohatra ka tratran'izay ianao. Andeha angatantsika aloha ny antoko-pira olosana hiakatra ety amin'ireo navetrana izy ireo dia hitarika antsika amin'ireo toera vitsivitsy reto. Tirani aina, Zayetina.
anao Jesosku tena misana ny fiavana ny aminao ianao mavesatretana sy feno asa sarana manana famparetana fomeny fitsarana Jesosy mora ampodindray ny eny sy ny tanjakao Jesosy mora amerina mihoatsy izay anananao misy fotoantsika mivavaka arak'le tantara teo le déception dia tsy mety mahazo valimbavaka mihitsy dia izay mihitsy ny ambaran'ity ity hoe mivavaka ianao isan'andro vako zao ka mitarahina miantso an'Andriamanitra rehefa ohatra ny tsapanao aiza ary izy zany atao tsisy valimbavaka mihitsy dia arao ny tononkira fa ahery ianao a ahafahantsika mandresy a ny fahadisompana tenana ny zavatra rehetra Ciutumani, maseczani sani, fasacha umani tubuna. Eteza lefa, lefa, nandoni fan, una yang suruana. Naya chamana, si matsi sechaina. Etena minuvayana. Aviro você da tuza, una lenya tarana. Ao kambat swagi sanana, todo tunga fianarana. Avena, di famiglia tani, nyadi tani, nasi setuna. Taheti, silausani sani, mizuru, minufonyana. Papa Israna, wajamanya, minuna masana, naradanzana, mitunanyana, tuminarea, naniteso Kristiazi, nagaceana, watinanrizai, unatesena. Si matsi sechaina. Etena minuvayana. tehaka mafipetsika ho fisaorantsika n'Andriamanitra ny fisaorantsika azy ireo ihany koa misy olona mila vavaka manokana satria mafy tena mafy ny ady hatrehany samy manana ady daholo samy manana partiana déception amin'ny fiainany daholo a fa misy olona tena tsy tafarina mihitsy ary mety misy olona fantatrao tafiditra ao anatin'izany a mety namoy havana akaiky izy a na mety nilaozany olontiana izy a na mety niala tamin'ny asany izy a na mety nisy zavatra samihafa izay nahazo azy dia tsy voalevona mihitsy ilay izy dia ao anatina fazy tena sombre be izy izay hetsika tsara hoe dépression fa ny déception foana no mahatonga ny dépression ary zany mahatonga antsika mila mifampivavaka isika hetsika tsara tia anankiray ty hoe mivavaka ao anao a andeha hiarahantsika tena mihira mifotsika izay hira izay
resaka déception tsika teo a ary mbola iresaka n'le izy foana tsika satria misy olona tian'andriamanitra ao afahany eto androany misy olona hitan'andriamanitra fa misofra hitan'andriamanitra fa simba dia zanany ianao tiany ianao tiany ho afahany ianao ary amin'nytian'io tia dia manasantsika hiteny hiaraka amin'nreto antokopira reto hoe matoky anao Andriamanitra mety tsy takatra sainao le zavatra nangatahanao sy le zavatra miseho amin'ny fiainanao ohatra ny fiainan'ny Jobany hoe tena tsy azo ny seretritina mihitsy na ny vady ara nandiso fanantenana azy mitarika anazy hiala amin'Andriamanitra ny vadiny rehefa tena tojo tena anatin'ny laliny Job tsy takatra ny sainao mihitsy indray ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainanao a fa ny anjaranao dia ny matoky azy ary izay fatokinan'Andriamanitra izay dia efa fanafody lehibe manidiny io varavaran'ny déception io tsy ahafahany devoly a manarary ohatra miprofite an'io situation io amin'ny fiainanao matetika hiarahira mitirity hoe matoky anao a dia misy tonkira hitantsika arao tsara dia azo hery ianao fandiniana soratra masina zay tanikeo maraina tato teto amin'ity toerana ity dia Exodus toko voalohany dia nresaka tao anatin'ilay fandiniana soratra masina natanay tao dia hoe nampahoriana ny zanak'Israely tetika ady anankitelo nataon'ny Farao nampahoriana aloha voalohany dia vomaika ny tombo natsondra ny mpampivelona hoe vonohy daholo izay zazalahy rehetrarehetra dia mbola tsy naombika io dia ny fahatelo natsipy tany anely daholo ny lahy-kely rehetrarehetra dia nisy resaka atao hoe ahoana tokoa moa raha ohatra ka hoe ao anatin'ilay planin'Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany a hidirana ao amin'ilay fanafahana oui possible zavatra rehetra toy hoe miara-miasa sozetian'Andriamanitra ary mety ho antsoanao mihitsy aza angambany mba hiverenanao amin'Andriamanitra ny antony io zavatra tsy mety mivaha io satria raha mivaly izy dia mety mieritreritra hoe milamina amin'ny fiainako fa le tsy lenao le sahirana mihitsy matevina an'ilay izy a no mahatonga anao hoe mila an'Andriamanitra dao raha antsika ty izy ty antsoanao a ira anisan'ny ahafantarantsika ny antokopira hosana mbotsatao fitiavana tyra tya dia tena irayntsika amin'ny fotsika miaraka amin'izy ireo izany iray izany antsoanao
ataontsika mafimafy mitearintsika eo ampamonjelizy rotoerana efa tsy tafatompona ntsony mihitsy zao ngamba ndrika déception isany raha izao no mitoy tsy maintsy anidina ihany tsika ozy izy tsy tafapetraka etsony tsika raha izao no mitoy ie aza hoentina mody mihitsy fa ajanony eto resantsika teo hoe ny déception a dia fihetsepo normal kanefa dia ararotiny devoly a amin'ny tehana ny olona maro ny déception no mahatonga ho za teo ny déformation amin'ny caractère atsika ny déception no mahatonga ny pensée négative rehetra ny anatin'ny lohanao any ka mahatonga anao anana principe hafahafa izay hita mihitsy tsy avy amin'Andriamanitra ny déception no mahatonga ny déviation sexuelle rehetra ao fiainan'ny olona ary ny déception koa no mahatonga ny mélancolie na ny alahelo lalina ny déception no mahatonga ny addiction na ny fahazarany ratsy samihafa eo fiainan'ny olona fitahany devoly anao an'ity zavatra anankiray ity avy eo a arobo ny tanteraka ao tsy tafalantsony dia lasa andevo ny déception no mahatonga ny olona hiteny hoe tsy hitako tsozy za atopisika ato amin'ity tany ity fa aleoko ranga maty a suicide ary ny déception koa no mahatonga ny olona ho tratra ny dépression mety misy aminareo mihinana fanafody a tsy mahita torontsony tsy mahay mandamin-tsaina ntsony lasa misy angoisse stress tsy mety mahita fifaliana amin'ny fiainana ntsony sy mba tanteraka tsika ararotiny devoly ary zany mihitsy natonga amin'ny Paoly a raha jerevantsika ny Romana 7 indrisy ozy izy olo mahantra iza no anafaka amin'ny tenanyity fahafatesana ity zany hoe le déception dia mitondranao any amin'ny fahafatesana mihitsy dia iza ozy no afaka hitondrana analana amin'izao tenany fahafatesana zay iainako zao fa simba ny fiainako to tsy mamisy masandro miratra mihitsy izay ry atao hoe namaloka aza ny andronao ka tsy mety mibalika dia mijery anao foana Andriamanitra ary anio izy a dia hitondranao eto amin'ity toerana ity mba handrenesanao ny filazantsara dia misy zavatra be deabe ao fiainantsika dia avy eo amin'izay dia ahoana manafaka an'ilay izy raha ohatra ilay olona izay nandisy fanantenananao iny a mipotra tampoka izy dia mifony izy tena safady fa tena na dia misotra anao raha tsy fa tena nanampy be deabe anay raha tsisy aniny volany menao iny a dia tsy haiko izay misy anay dia lasa ohatrany hoe misy courage kely indray ianao dia lasa mieritreritra ndray ay tena nanampy any tokoa kay zany izy andehanao zany hoe lasa misy fanantenana kely hitanao teo na tsy voatery iny olona iny a fa mety misy olona hafa manome anao fanantenana zany hoe rehefa mahita ohatra ny tsilim-panantenana kely fotsiny anao dia efa misindy iny nisy namana anankiray namangy anahy tamin'ity herinandro ity tany an-trano dia mpanao baolina izy aty andafy dia zaho izy izy tena kahatria resahako anazy hoe déception no resahako any Paris dia nresaka toy dia zaho izy tena mena zany mihitsy amin'izao satria nanao matsa efatra zay ozy izy a dia ataon'le entraîneur anay a eny amin'ny banc foana tsy titulaire amin'ilay matsa mihitsy izy fa eny amin'ny banc lasa remplaçant foana ozy izy dia tena marary be loko nefa za anisan'ny olona hoe manana potentiel indrindra amin'ilay équipe dia ataony eny amin'ny banc foana ozy izy dia nisy fotoana ozy izy a tena nantenody dia tonga dia tonga dia nandao ty sady nitomany hoe saovy Andriamanitra ny zavatra iainako tsy vitako zao dia tamin'ny farany teo izy izy dia rehefa tratran'izay aho izy izy dia tena nanao entraînement namikotrana tena tsy tianao ninina mihitsy leo be akamo hoe za zao nahikitrona tahaka n'iny eto raha eny amin'ny banc foana amin'ny place za tsy ho titulaire amin'io match io mihitsy
dia efa manampahirika anazy ka rehefa mahazo vola foana areo dia ina andrarainao azy zany ka ny tsy zareko le vola fa za mila manao matsa mihitsy dia zao nefa aloha izy no nitranga tamin'ny herinandro teo a nanao matsy zao izy tamin'ny alady sa sabotsy tadidiko dia rosoroa la izy ozy izy dia efa taty amin'ny 70 minute zany a vao nampidirina ozy izy dia vao niditra dia nahafaty baolina tany amin'ny 90 minute dia lasa naharesy zay dia lasa ohatrany hoe courage be ndray ozy izy nahitan'iny hoe tsy ho ataony ery amin'ny banko afa fa ho ataony titulaire am'izay zany sao manomboka zao dia lasa nivenina nikotrana be ndray a za hoe samy manao problème ny koa reto olona reto a titulaire sy bon problème ny olona sasany fa lasa nanana fanaty zao izay mihitsy le fanafody de déception raha vao mahita ohatrany hoe lueur d'espoir kely fotsiny anao am'le olona na am'le problème iny a dia lasa manana fana miala ho azy misinta ho azy izy zany hoe mila fanantenana zany ny olona diso fanantenana mila fanantenana ianao dia izay fanantenana zay osy paul hoe indry izy karaha nyjenevantsika tao efa nitoetra antsika efa simba ny fanaontsika efa simba ny fombantsika efa simba efa be dia be mihitsy ilay zavatra simba amin'ny fiainantsika ao aiza ny fanantenana ahafahana manafaka sy manonjy an'izany rehetrarehetra zany dia izy nydroa manina ihany toko fahavalo indray ao amin'ny kristy jesosy izy ny lalanaina no nahafaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana zany ao amin'ny kristy jesosy zany a no misy ny fanafahana ao antsika ao kristy jesosy misy ny fanafahana ao antsika fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofo no mahalemy azy zany hoe misy zavatra tsy vitanao fa malemy ny nofonao zany ny dikany miatrika an'ilay izy olona efa naraka taminao natrisa ny 5 taona ny sarahany tsotro zao fotsiny anao ary tsisy antony le sarahany anao vao mainka anao marary-do dia tsy vitanao mihitsy atao daholo ny fampahirezana rehetra fa tsy mety tafarina mihitsy anao misy zavatra tsy vitanao mihitsy ary tsy ho vitanao no vitanao vina fa vitan'Andriamanitra ozy izy tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota teo amin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarinana ny lalàna izay nylalainy lalàna amintsika inona ny dikan'izany teny zany vitan'Andriamanitra ny manasitra sy manala izay mety ho endrika fahalotona sy fahampitena sy fahasimbana rehetra eo amin'ny fiainanao tamin'izy nandefa ny zanany ho faty teo ambony azy fijaliana dia tena nataony tonga nofo ny zanany ka ninina fahasopanantenana tao aminao ninina fahasimbana tao aminao ninina addiction tao aminao a alahelo aminao a dia nentiny teo amin'ny zanany zany nomelohana teo amin'ny zanany zany no simbaina teo amin'ny zanany zany teo ambony azy fijaliana mba hanananao fanamarinana ahatonga anao olo-baovao dia zany natonga amin'ny paoly tenany amin'ny galatiana toko 2:20 vao ombo miaraka amin'ny kristy eo ambony azy fijaliana dia tsy izaho intsony ny velona fa kristy ny velona atao anatiko zany hoe lasa manana fiainana vaovao ianao amin'ity an'io ty zany driavana dia tadidio fa misy ilay tenin'Andriamanitra hoe raha ny zanaka ny manafaka dia ahoana ozy izy jaona toko 5:5 mety mbola tsy niainanao zany fanafahana atao amin'ny kristy zany io zany hoe maty teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy fa inona marina moa no tena nahafatesany teo dia hainao fotsiny le izy connaissance fa ny connaissance tsy mitondra anao a ho any amin'ny fahafahana mihitsy androany a manasa anao a ho zany hoe mila anao a Jesosy Kristy anafaka fa to mitady io rendrika ny fiainako mitotady io simba nyity zavatra be dehibe samy hafa zay mandisy fanantenana ty a Jesosy ny fanantenanao antsika ary zay ny nahafatesany teo ambony azy fijaliana afaka ny anovany fiainanao izy afaka ny anovany fiainanao izy afaka ny anafaka anao izy misy zavatra tsy vitanao mihitsy satria ny nofo ny mahalemy azy ozy izy satria malemy ny nofontsika fa vitan'Andriamanitra zany amin'ity an'io ty raha ohatra ka manantona an Jesosy Kristy ianao ka manolotra n'izany zavatra rehetrarehetra zany a
olomboany eo amin'ny azo fijaliana nizay nidika ny tanana mitsotra io zay le ira farany hoe ka manatsotra tanana izy mba handray anao ndraindray ntsika miavonavina amin'Andriamanitra tazomintsika le aretina tazomintsika le fahazaran-dratsy tazomintsika le famatorana samihafa dia voafatotra antsika fa amin'tian'io ty atolora eo anatrehan'ny tompo zany hoe teo amin'ny azo fijaliana zany fa izany no nafatesana eo zany misy ny fanafahana eo zany misy ny fanantenana ho azy zao tontolo izao ka mahatonga ny olona iray ho lasa olom-baovao dia ahoana ny hatanteraka an'izany pastera fomba tsotra mivavaka ianao dia manolotra amin'ny finoana hoe tompo ity ny fiainao potika simba maratra foko simba be dia be ny zavatra nahadeso ana na ataon'ny ray aman-dreniko lazao fa anio za tsy te hiara-hody amin'izany intsony atolotro anao zany androany dia tena raisin'io ary miara-mombo amin'ny ambony azo fijaliana io dia miara-maty amin'i Jesosy Kristy ianao le miara-maty amin'i Jesosy Kristy zao ianao sy le toetra ratsinao taloha miara-mombo amin'ny ambony azo fijaliana ianao sy ny addiction anao miara-mombo amin'ny ambony azo fijaliana dia rehefa maty dia afaka amin'ny ota zany le manany tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina toko fahaenina 5:7 fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota important be zany teny zany averiko tsara dia madinio ny azonao hoe zany teniteneniko zany hoe fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota raha tianao zany ny ho afaka amin'ny ota sy ny zavatra mila maty ianao aloha tsy maintsy vonoana ianao aloha satria ny fahafatesana no tambon'ny ota ka rehefa maty ny olona anankiray maty ny fahotany dia zay izy voatonga olom-baovao ahoana ny hahafatesantsika lisany hoe misy fahamarinany any le hoe raha voatratra ny déception lalina dia ny solution dia mamonteny any amin'ny fahafatesana zany ny tenenany devolenao fa zany hitondranao any amin'ny fahafatesana ihany koa fa ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana ny fahafatesany Jesosy teo ambony azo fijaliana no manafaka an'io zany hoe manolotra anao hoe tompo za te ho faty araka aminao ambony azo fijaliana tsy fatako tonono fotsiny zay zavatra tianao hiara-maty amin'i Jesosy Kristy dia hitonono iny finoana hoe tena maty vity zany ataoveko finoana hoe zany vavaka zany za efa be deaibe miainako an'izany ary tena hitako mihitsy ny herinao azo fijaliana eo tena tsara nahatonga ny Paoly mihitsy temana hoe tsy mba misy atao créarehotry no azo fijalian'i Kristy io izy fa teo daholo namonoana ny zavatra rehetra zay taty anatoko mety misy souvenir ny anatin'izay no tsy mety afaka mihitsy androany eto amin'ny azo fijaliana zany eo ny fanantenanao an'izao tontolo zao vonoana miaraka amin'i Jesosy Kristy ao entinao eo hoe tompo ity souvenir ity androany vonoana miaraka aminao le fipamontrana anazy zany tena amin'ny finoana fotsiny afindranao amin'ny finoana izy ary zany daholo na namonjehan'Andriamanitra ny olona tao amin'ny testamenta taloha azy ny olona tao amin'ny testamenta taloha rehefa manota dia mitondra biby dia alaina ny tanan'ilay olona iny dia apetraka eo amin'ilay biby eo amin'ny lohan'ilay biby dia mifindra ao anatin'iny biby iny daona ny fahotany rehetrarehetra tsy hitan'ny maso hoe iny le nahotana fa dia nandeha dia firy% sisa zao ohatra indray nataontsika téléchargement reny tsy misy an'izany fa finoana le afahanao mino manao hoe lasa nio biby io ny fahotako dia rehefa tonga amin'io biby io ny fahotana dia tan'io biby dia latsaka ny rany dia maty le biby afaka ny hitanao mahazo mandeha mody amin'izay ianao ary na mpanompo samy arany Madagasikara dia mba mahay an'izany lalàny zany koa izy nanota fady anao na mitondra vatotra kolao izy izy dia sy ny maka kolao na maka omby dia iny omby iny no vonoana dia rehefa maty iny dia afaka izy ny fahotana nataonao tamin'ny toerana eo mpanompo samy aza mino ny herin'ny ra sy ny fahafatesana na hoany ianao ny tsy mino fa ny fahafatesany Jesosy teo ambony azo fijaliana no manafaka antsika amin'izay mety ho fanamelohana sy amin'izay mety ho rehetra zavatra samihafa zay mihazona antsika ka na nimbany ny fiainana antsika misy ane tena simba ny fiainany androany draka na manasanao andeha hiondrika isika hivavaka
eny teo amin'izay manavelozy izy hoe makanesa ty amiko ianao zay masafatra sy mahavesatreta fizana mianao fitsarana mijery ianao le andriamanitsika ary te handray ny tananao izy a te hitondra ny entanao izy a te hanafaka anao amin'ny zavatra mamatotra anao izy be dia be ny zavatra mety mamatopatotra antsika aza mivoaka eto mihitsy raha tsy azonao antoka hoe lasa ny jesosy ny fahotako sy ny fahalatsiko izay zavatra rehetra mamatopatotra any miara maty amin'ny kristy tsika androany andeha hivavaka makina isika tonony amin'ny fotoana daholo zay zavatra tianao hiala ao anatinao ao ary tsy angatahana ntsony mba esony a tonga dia tonona foana hoe mialy ty amin'ny anaran'i Jesosy alefako eny amin'ny azy fitsiny raha veto androany ty androany raha tsy amin'ny fotoana dia tsisy azo asitrako anatrehan'Andriamanitra mihitsy tonony amin'ny fotoana hoe tena lasa ny Jesosy ny zavatra rehetra Andriamanitra amin'izao ora sy minitra izao indrindra no hanaovanao opération hanasitranao ny olonao hanafahanao ny vahoakanao amin'izay zavatra rehetrarehetra manimbany ny fiainananay mandiso fanantenananay ny olona mandiso fanantenananay ny fiainana fa ianao tsy mba handiso fanantenananay no fiainanao fiaina ary eo aminao no misy ny fanantenanay dia hiteny takany ampakoka koa izay androany hoe na dia tsy mamontsy na aza ny aviavy tsy misy vonony ny voaloboka mandiso fanantenana ny oliva tsy mahavokatra hohanina ny sa vonoina ny ondreo ambala tsisy vombontsony eo ampahatra nefa izay dia mbola atoky anao le Jehovah Andriamanitra ny famonjenanay ao aminao ny fanantenanay Andriamanitra fa raha tsy misy anao dia maina zao fiainana zao tsisy fanantenana ho anay mihitsy fa dia miaina amin'ny faharatsiana sy ny fahalotony ny foana izay olo mahantra fa anio kosa raha eo mangataka ny fanahinao masina hitina toy ny tamin'ny pentekosta hitina ao anatiny tsy raray avy amin'ity toerany ity amin'ity anio ity anafaka sy anasitrana anorotoro ny gadra vy rehetra anapatapaka ny famatorana rehetra ny fahadalàna sy ny faharatsiana rehetra ny fisainana ratsy rehetra ny famatorana amin'ny addiction isan-karazany dia rava sy tapaka amin'ny anaran'i Jesosy zany no ny asa mpampiana izay nataony teo ampony azy fijaliana no ny rany Kristy izay nilatsaka raha ny zanak'Andriamanitra no nilatsaka teto amin'ity zao tontolo zao ity manafaka sy mamonjy an'izao tontolo zao manana anjara amin'izany izay Andriamanitra ary amin'ity anio ity afaony olonao raisy tompo ny fahadisom-panantenana rehetra eo amin'ny fiainanay izay manimba anay mamotika anay mampijaly anay hidinay ireny varavarana rehetra ireny manomboka amin'ity anio ity satria ho avao zonao izay ho tonga olo-baovao ianao le Andriamanitra izay mpanasitrana mpanafaka ary mpamonjy anay misaotra indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao nanaovana isan-katahana izany vavaka izany amen. Raha mino anao fa efa lasan'i Jesosy daholo ny ratsiratsy rehetra dia mity hafa mafy be ho fisaorantsika sy ho fideratsika anazy. Hainareo ve ilay hira hoe ianao Jesosy no manasitrana atao ataontsika izay
dia mbola misy toy andrefa avao le fifanana hoe rehefa maty dia maka izy mijanonao pasanao ve tsy hoe miara-maty amin'ny Kristy fotsiny dia izay fa mbola misy toy ihany koa izy a dia andao aloha ataontsika izay izay hoe arena sy fananako. Zay mahatsiary tena hoe no ahafahany tompo izy tamin'ny teny ity daoka hitehaka izy aho voninahitran'Andriamanitra. Mitontsika amin'ny fotoana aza mbola mijerora mihitsy aloha a sao dia hoe maizina be izy zany tratra ny déception ho velanao aloha. Ny azo fijaliana tena raha mpanaraka ny pejy marika 16-15 ianao a dia anisan'ny tena zavatra tena hoe tiana songadina zany, tsy olona, tsy fiangonana, tsy foto-kevitra fa ny azo fijaliana. Ary misy irany hoasana izay hiakatra eto zareo a anao antiry ty mamelany eloko.
tsara be daholo ny tononkirany atokopirao sana ary rehefa tena mamindinitra sy mamakafaka an'le izy anao dia hitanao mihitsy hoe misy hery manafaka ihany koa anatin'le tononkira. Anisan'ny hira tianareo ihany koa sady tiantsika rehetra le hira hoe tokantrano sambatra. Tsaka ny tana izay mahay an'izay hira izay hoe tokantrano sambatra. Ye, dia hiarahira zany tsika mitirity tokantrano sambatra. Izay koa ny faniriantsika rehefa tonga avy any nareo tosy le zanakareo raha tsy nakadizy hoe ary otrany miova be mihitsy hoe maman zany e. Toa ohatrany lasa nitsikitsiky be. Ary papa fa tsy hoe lasa mivadika Halloween be papa zany. Fa tena niova be mihitsy papa sy maman. Tsy le olona ananjy fa tena hoe olom-baovao. Olom-baovao dia lasa tokantrano sambatra ny tokantranontsika. Zany mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra ndao ary a tokantrano sambatra. Misaotra tompoko. Fantatranao ve ny vidéo izay tena tiako indrindra amin'ireny vidéo rehetra nataoko ireny, inona le izy? Galaxy. Efa teneniko izay tany aminay interview anankiray tany amin'ny vidéo anankiray tany hoe Galaxy. Satria io Galaxy io tena mahery foana ary mbola mizara miverina mijery an'ilay vidéo. Rehefa mitady kifokifo dia miverina mijery an'ilay vidéo satria mahita hoe ay tena zavatra kely ty zavatra rehetra eto ambanin'ny masoandro ty eo anatrihan'Andriamanitra. Ny kintana anankiray dia ngeza lavitra noho ity tany ity. Nefa eo amin'ny galaxy anankiray dia misy kintana miliara miodikodina. Dia anatin'ny univers misy galaxy izay hododana kintana tena tsy voisanao zany. Nefa dia avaram-panao salama hoe fantatr'Andriamanitra daholo ny anaran'ny kintana rehetra hozy izany amin'ny salamo tavalo. Dia efa kitsitra tany am-piandohana teo. Raha jereko ny lanitra izay asan-dratatanao, ny volana makintana izay miforonao, Andriamanitra zany namorona an'io. Ity tany ity rehefa jerevana avy any amin'ny volana dia ohatra n'inona? Ohatra ny kanety io no nahitana raha avy any amin'ny volana zany mijery ny tany dia ohatra ny kanety. Hono a! Zany nambaran'ireny olona anankely ireny zany. Dia nisy fotoana izay zaraina kanety.
mizaraina kanety zay dia ry kanety io a misy saritany zao tontolo zao dia ny afatra nambara taminay dia hoe ao anatin'io kanety io daholo tsika mianakavy raha eo avy eo mivolana fotsiny zany mijerevana dia ohatry ny kanety izy fa raha mbola miataka mankany amin'ny planeta lavitra any ianao a dia zavatra miteboka kely fotsiny ty tany ty dia raha fa mijery anao zavatra dia mahita ny alehibiazan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra dia tena hoe tsara Andriamanitra dia ataontsika tirana dia mideranao a fa tsara ny asanao ry tompo tsara indrindra mideranao mitory ilay fity tsy misy fetra dia ataontsika mifotsika tena fideranan'Andriamanitra mahafaly an'Andriamanitra kokoa no mahitanao midera azy no le mangataka satria ny fiderana azy tena fanomezam-boninahitra azy mihitsy omena ny zavatra rehetrarehetra mpakatsao ny fanjakana sy ny fahamarinany a dia ataontsika izay mideranao dirako amin'ny fampianarana farany ndresakytsika mahakasika ny déception a sy ny fiantraikany sy ny faharatsiany sy ny zavatra rehetrarehetra entiny ao fiainantsika tamin'ny tapany voalohany dia ndresakytsika ny amin'ny fomba ahafahana miala aminy sy manova ny fiainantsika dia ny fahafatesan'i Jesosy Kristy tompony azy fijaliana fa rehefa voantsika orina ny tirana kretia dia iresaka indray ny amin'ny hoe inona zany no ataoko a rehefa hoe avy niara-maty tamin'i Jesosy Kristy a ahoana zany ny fomba iainako sy velomako a ny fiainako ara-panahy rehefa avy eo dia hianatra zany tsika rehefa avy eo a zavatra be dehibe ao anatin'izany hoe hianatra ity dia misy an'ity ity mihitsy no hialoavantsika azy hoe ampianaro ao ity hiran'ny antoko-pira hoasana mbotsatro fitiavana ihany koa izy ity a izay efa hira taloha alalantsika azy ireo tao ara raha antsika mikabo koa izay ampianaro ao ity Ampianaro
hiditra amin'ny fampianarana farantsika ny fiainanao amin'Andriamanitra dia tsy mijano amin'ny fahafatesana fa raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia foana nytoroteninay izy Paoly ary foana koa ny finoanareo raha ohatra ianao zany ka manaraka an'ilay fampianarana teo dia tonga tao amin'ny fahafatesana niara-maty tamin'ny Kristy maty tao daholo ny fahotako rehetrarehetra afaka hiatreo fotsiny mbola anaty fasana ianao tena maty teo aminazy fijaliana niaraka tamin'i Jesosy tokoa ny fahotantsika niarana levona tamin'ny tao amin'ny fasana ny faharatsitsika fa tsy nijanona tao am-pasana tao ilay izy dia nijanona tao koa tsika fa nisy ny mpitsanganana andeha nefa ankehtsika ny romanina toko faheniny manomboka ny 19:9 ka hatramin'ny 19:11 manazava hoe ahoana moa zany ny aprean'ilay fahafatesana i Paoly no nanazava n'ity teny ity hoy izy manao hoe ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika averiko ary raha niara-maty tamin'ny Kristy tsika le nataontsika teo aloha teo zany dia mino fa hiara-belona aminy koa isika zany hoe misy fiarahana miaina amin'ny Kristy koa zany rehefa avy eo ary tsy maintsy manana finoana koa hoe miara-miaina amin'ny Kristy ilay Kristy izay maty ho aty eo ambony azy fijaliana dia nitsangana izy dia velona izy dia miara-miaina amiko izy mino an'izany raha tsy manana zay finoana zay anao tena sahirana mihitsy miaina an'ilay fiainana aorianan'izay le fahafatesana izay dia ozy izy amin'ny 9:7 ary fantatsika fa rehefa natsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana zany hoe Jesosy Kristy rehefa mitsangana tao amin'ny toerana io dia nitafila vatana vaovao izy manasanao andinika le vatany Jesosy Kristy tao anaty fasana any amin'ny finosina tao le vatana rotipotika ny manomboka any amin'ny lokatra any amin'ny tongotra ra maloto iny le vatana tao anatin'ny fasana tao iny iny lay tandidony vatantsika zay rotorototra sy mipotipotika rehetrarehetra fa rehefa mitsangana izy tsy hoe dia nisy iny le dia pantsika ihany sisa no teo fa nahazo vatana vaovao izy ary ny vatana vaovao iny amin'izay no vatana tsy mety maty tsy andairany fahafatesana intsony dia izay vatany Kristy izay izay koa tsika zavatra lalina be izany zavatra ampianariko zany raha varimbarina anao aloha sady mambara SMS dia tsy ho azonao mihitsy zany inona tsara sady mandefa sary any avelao mihitsy aloha le sary averiko tsara ilay izy fa ny amin'ny fahafatesana dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy fa ny amin'ny avelomana kosa dia verina ho an'Andriamanitra izy indray mandeha izy ny maty dia velona izy ho an'Andriamanitra velona ho an'Andriamanitra izy dia misy toy ianao manao hoe 19:10 ary aoka ho tahaka izany koa ianareo averiko aoka ho tahaka izany koa ianareo aoka nareo mba ohatra an'izay koa zay koa zany no paradigme lasitra arahantsika rehetrarehetra hoe rehefa niara-maty tamin'ny Kristy teo ambony azy fijaliana ny zavatra rehetrarehetra zay nampahory any amin'ny tany saina teo aloha teo dia velona satria hoe rehefa niara-maty taminy ianareo
dia miarabelona aminy koa, miaraka tsangana aminy koa. Dia misy toerana manao hoe arako tazaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia ataovy efa tonony efa matiny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny mpianatra tsikolombona mba hitany hoe ao amin'ny Kristy Jesosy io, ao amin'ny inona koa ny dikan'izy io? Miaraka amin'ny, manana ny, zany hoe ny tenanareo tsy dia ataovy ohatrany hoe efa maty. Zany hoe ianao zany mila mieritreritra mihitsy any anatin'izay hoe efa taloha zany, efa maty zany, efa nalevina zany. Fa za zao ny fiainako dia fiainana vaovao ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Zany hoe ilay Kristy nitsanga io kay dia velona dia miaraka amintsika foana koa izy zany. Dia miaraka zany hoe lasa miarabelona amin'ny Kristy zany tsika. Miarabelona amin'ny Kristy zany tsika ny dikany. Toy hoe aza velana io tanjaka amin'ny tenanareo mety maty anaranareo ny filany. Aza manolotra momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadiny tsy fahamarinana. Zany hoe mety misy fotoana ilay ota te hiverina, te haka fanahinao. Dia eo kosa ianao satria efa anao afahany. Dia afaka amin'ny tenanao hoe tsy avelako intsony. Za efa maty tamin'izany, efa taloha zany, efa miaraka amin'ny Kristy azo. Fahatoloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona ary ny momba ny tenanareo ho fiadinin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Atoloro ny tenanareo an'Andriamanitra ho sy izy. Dia ilay 540 ny tena mahafinaritra ahy. Ozy manao hoe fa ny ota tsy anankely aminareo. Ny ota tsy anankely aminareo. Teo misy fazana koa ny fiainan'ny olona. Raha ity zany zao ilay azo fijaliana, dia raha ohatra ka mbola tsy nanolotra teo amin'ny azo fijaliana ny fahotana izy, dia mbola ao anatin'ilay ota sy ilay faharatsiana sy ilay addiction be dia be, dia manan-kery aminy iny. Tsy mahafaka manohatra izy. Zay dia mahatonga izay mihinan'Andriamanitra izy hanafaka azy. Fa rehefa nandalo teo amin'ny azo fijaliana izy, rehefa mitsofoka tao anatin'ny fasana tao izy, dia niara-nombohana teo ilay ota rehetrarehetra, dia lasa vatana vaovao izy. Dia ilay ota izay nanan-kery tamin'ny teo aloha lasa tsy manan-kery amin'ny intsony rehefa avy eo. Azany mihitsy. Raha ohatra zany ka tamin'ny roantsika nanomboka teo tamin'ny roa sasany, tamin'ny telo latsaka fefany, raha nanan-kery taminao zany ilay ota tamin'ny ray ora atoandro teo dia mbola ny azonanao ozy anao hoe natolotro tamin'i Jesosy Kristy daholo ilay izy. Ny dikan'izay zany lasa ilay izy dia efa tonga vatana vaovao ianao. Ilay vatana tsy misy ota fa ilay vatana nodiovin'i Kristy dia manomboka eo zany ilay ota lasa tsy manan-kery aminao satria efa maty ilay izy. Dia rehefa mivoaka eto ianao zany dia olom-baovao ianao no mivoaka eto. Ary tsy olom-baovao amin'izao fotsiny fa olona miarabelona amin'Andriamanitra. Ozy Paoly any amin'ny Galatiana 2:2-4. Voaomby miaraka amin'ny Kristy teo ambony azo fijaliana ary tsy izaho intsony ny velona fa i Kristy no velona atao anatiko. Dia izay ivelomako amin'ny nofo ankehitriny dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay tsy ahy ary efa nanolotra ny ainy hamonjy ahy. Inona ny dikan'izany? Indraindray tsika misy tenin'Andriamanitra vakiantsika fa tsy azotsika tsara akory. Inona daholo ary ny dikan'izany fehezanteny samihafa zany. Indray mandeha nisy pastera voaingana mpianatra mpitandro izy dia nandefa misy SMS tamiko izy hoe mba inona ny boky mba conseiller ny pastera ao anahy mba hahatonga anahy tena tanjaka tsara ny bagazy amin'ny teolojia zao ny baiboly. Vakio baiboly io dia atomboy amin'ny romanina fotsiny ohatra. Dia raha misy fehezanteny tsy azonao dia izay ianao vao mitady boky hafa hanazava an'iny fehezanteny iny.
dia vakio asesio fa be dia be mihitsy zavatra mbola tsy azotsika eo nefa tsika ty mizakasaka mamaky n'ity karazana boky isan-karazany ity fa vakio ny soratra masina aveko tsara le Galatiana toko 4:20 teo a Galatiana toko 4:20 ozy izy manao hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy eo ambony azo fijaliana ho tsy izao intsony ny velona fa Kristy ny velona tao anatiko fa izay velomako ankehitriny ao amin'ny nofo na izarana tamin'ny nandinika ny texte io tena maka fotoana lala mity inona raha zany hoe izay velomako ankehitriny ao amin'ny nofo dia mandiky ina raha nytianytenena amin'izany nytianytenena amin'izany dia tsotra hoe amin'izao fotoana izao a velona dia mbola manana nofo a dia ivelomako amin'ny finoana zany hoe mbola nofo a mbola malemy a mbola latra fakapanahy mety fa za kosa mino ary mivelona amin'izany finoana izany fa misy ilay zanak'Andriamanitra izay miaraka amiko izay efa tia nanolotra ny tenany hamonjy ahy dia izay finonoko ny fitiavan'Andriamanitra zay a no ananako antoka fa tafavoaka dia zany midika an'ilay izy manomboka zao ianao zany dia manana fiainana vaovao ao amin'Andriamanitra fiainana miaraka amin'Andriamanitra fiainana tsy antairany fahotany io le tsy antairany tiantena dia hoe le herin'le ota dia tsy mitovy amin'ilay teo aloha intsony ka mahatonga antsika afaka hitany hoe afaka raha tena mihina anao fa tena lasan'ny Kristy izy a dia afaka niteny izany ianao ary ho hitanao sy ho tsapanao zany hoe ty zavatra ty ohatra ny taloha tena ny azona fa amin'izao fotoana izao ohatra ny tsy manan-kely amiko intsony ilay izy izay le herin'ny fanafahana amin'ny Kristy zay no natonga amin'ny Paoly teny hoe izay zavatra tsy vitan'ny lalàna vitan'Andriamanitra tamin'ny nandefasana ny zanany indraindray na ny mamela heloka aza taloha tsy vitanao mihitsy fa zany tenao fa rehefa mivoaka eto anao ndrany afaka toka ianao dia miantso ny olona nahatezitra anao dia vitanao satria efa nomen'Andriamanitra vatana vaovao ianao ndraindray tsika kristianina tsy mino amin'izany ozy Paoly hoe ivelomako amin'ny finoana tsy afaka ny velona maha kristianina anao raha tsy mamana finoana mahitsy tsara fa isan'andro isan'andro ny devoly dia tena fanao hoe ianao tsy niova zany ianao niditra tao ihany ianao mivoaka io tanao zany jereo tanao zao dia manakable anao foana izy fozanao hoe za mino fa vatana vaovao anivoaka anao ry Satana zany mihitsy le namparan'le Galatiana roa amin'le Romana toko 5 teo hoe aoka mba ho tahaka zany ary aoka ho tahaka zany koa anareo sisy aoka ho tahaka zany koa anareo anio ry havana dia efa nitsangana tamin'ny maty Kristy ary ianao efa nitsangana ve ianao mino ny fitsanganana ve ianao mino ve ianao fa miara-miaina amin'ny Kristy amin'izay ianao manomboka zao ny fanahin'i Kristy no mitoetra ao anatinao dia iny fanahin'i Kristy iny no na dia miaina amin'ny miara-nofo azy ianao no mbola manana fahalemena dia ny fanahin'i Kristy ao anatinao a no mitarika anao sy miazona anao sy manampy anao dia izay no natonga anazy hoe andehana amin'izay araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota intsony io sy izy vatana vaovao be madio be io a aza notona intsony mamanana dia tokoa ianao fa tsy hoe nafahan'i Kristy a dia izay fotsiny fa tazomy ilay fahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao a tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia zarao zany fahasoavana zany zany atao hoe filazantsara e ny filazantsara dia tsy ny filazana hoe ho tahin'Andriamanitra ianao ny filazantsara dia tsy ny filazana hoe afaka daholo ny problème anao ny filazantsara dia ny fanambarana aminao fa olom-baovao ianao noho ny fahafatesany Jesosy teo ambony azy fijaliana manana anjara amin'izany ianao ary rehefa olom-baovao dia izao ho any an-danitra tonga zanak'Andriamanitra afaka hiteny amin'izay manao hoe misy anarako voasoratra any manana anjara any any tsy azo raisina fa tsy amin'ny finoana zany a ary zany ny filazantsara toriana amintsika efa nitsangana ny tompo dia mba ho tahaka izany koa tsika engane marobe tsika no tafatsangana dia rehefa miala eto tsika dia tena olom-baovao a no havaozin'ny Kristy tokoa dia mizara amin'izay tsika mizara ny tenin'ny fahamarinana mizara ny filazantsara ho anao izay erizay a no ndeha hiarahantsika
amin'ny antokopira ho sady mamarana tsika zany zao a ira vitsivitsy sisy dia amarana isika dia hiaraka amin'izy ireo tsika amin'reto hira vitsy farany ireto ho anao. dia ivavakatsika riavana dia isaotran'Andriamanitra isika ary ametraka ny fiainantsika ray manontolo eo ampalatanan'io Jesosy Kristy izay velona monina ao anatintsika io andeha hitsangansika ivavaka. Raha eo misaotranao zay no ny fitantananao, misaotranao zay no ny famondramponao, misaotranao zay no zay rehetrarehetra niarahana ny fampizaran-teny tamin'ity ariva ity enika ny fahasoavanao zay enika ny famondramponao zay ary matsiaro ny alehibe ny fitiavanao ihany koa, dia matsiaro koa olom-baovao tsy matiantoka raha tonga teto amin'izao fotoana izao ary ankehitriny koa dia
mametraka eo ambany tanam-pahasoavanao a izany fiainam-baovao iainanay izany tsy vitanay raha maha olombelona fa mora mirona makany amin'ny faharatsiana izahay, mora andevo sy fatoran-javatra samihafa, mora diso fanantenana. Fa ianao ilay fanantenana lehibe ho anay Jesosy dia ilay mitoetra ty anatinay, velona ty anatinay a. Ianao no ametrahanay ny mombanay rehetra, anakinanay ny fiainanay rehetra, ary dia matoky ianao zahay. Dia misaotra Tompo, mankasitraka ny amin'izay rehetrarehetra ny fampizarana teto tamin'ity anio ity a, ary dia atolotra ianao ny dera, atolotra ianao ny laza sy ny voninahitra izay efanao an-trano taloha indrindra, ary mbola anao a mandrakizay. Amen. Mahazo toerantsika ny hira farany a dia hatramin'ny farany izay a no iarahantsika, mbola eo ihany koa ny hosana hiarahira amin'ity hira ity a. Tena
misaotranao zay andriamanitra no zay rehetra vita teto raiso voninahitra ao a ny fiderana ny teny rehetra zay nafafy teto a ary dia mametraka ny tsiraray avy ny fodina ambany fahasoavanao dia ho kotanteraka ny tsolodrano zay tononona amin'ny anaranao manao hoe hitanao tompoka iaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao tompoka amindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny tompo ary anomeanao ny fiadanany an'andriamanitra rerany ny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny saraka ary ny fanay masina amen dia kopakopa tanana ifanaovantsika veloma manaraka indray a raha sitrapon'andriamanitra mbola miaraka isika dia samotain'andriamanitra dao tompoka veloma azy